De amin'ny fifaliana lehibe indray lasa bavy malala ao amin'ny tompo no erabanantsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity ary tonga miaraka aminay eto tanatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay raha anao amin'ny fandarana andramoka izao ny aky radio ny aky ny groupe zay maharesy zay mivady ary ny mpikambana atao anatin'ny vavaka fiambenana de manana ny fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra matoky sy mino fa ifampirehetrorehetrika amin'ity androany ity matoky sy mino fa apairanao indray ny fiarahantsika eto androany de fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy de manana fiadanany tompo aminao raha androany vao miaraka aminay eto de teteny aminao hoe tonga soa ianao ary te apairanao hoe tsy kisendrasendra nahatongavanao eto fa tena misy programan'Andriamanitra tiany tanterahana eo amin'ny fiainanao ka de maharetatra amin'ny farany aza mihafahafa miaraka aminay eto miditra anaty commentaire sy ny sisa fa natao antsika rehetra ty fandarany ity ary eo amin'ny adiny ray sasany mahery tsika niaraka eto ifampairana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny famelam-pialarana sy ny vavaka ka de matoky sy mino fa hiaraka aminay eto anao hatramin'ny farany de tonga soa faly zay mahitanao alleloia ianareo zay fampaketo kosa de tahiny tompo ihany koa ary faly be koa mahita anareo raha latojo niditra teto voalohany androany de tahin'Andriamanitra manokana ny anao raha latojo de tena hoe hodidin'ny famondrapon'Andriamanitra sy ny fitahiny sy ny fahasoavany ane de posaka aminao ane ny vonahitr'Andriamanitra de ho tsapain'ny tananao ny vokatry ny fivavahana ary ho tsapain'ny tananao zany hoe fahasoavan'Andriamanitra miopampana izany raha latojo tahiny tompo ianao moa niditra voalohany de ianao no nahazo zay tsodrano manokan'izay tahiny tompo ihany koa raha navaviaina tao anatin'izay taorianany tao Naël Razana Monika Maivare Sandolanirina Kodaleoni Mami Kadaka Itody Raoniso Verselina Angelaio Marijo Yama Tina Rakotoarzaka Lantonirina Artisanat de Madagascar Irana Pavlina zany Andelina Suzelle Felana Rakoto Erika Raka Tsiry Amboaramiel Malalanandry tonga soa ao ihany zavady Andoandry ao ihany koa i Tina Rakotoarzaka Rolianisha Maivare de Lovlitina Soameva Sandra Akonina de ao ihany koa i Fity Nambintso Fintso Angolina Andrinasolo Nambintso Makrina Mama Valtina Azaska Patitsy tahiny tompo mampionina Mamy Sirandry tonga soa ihany koa Olga Onraso alleluia faly mahita anareo Mama Valtina tonga soa daholo isika tsirairay avy ary matoky sy mino fa tsy diso fanantenana anao raha tonga eto ary ny fanirinay de tsy miala eto anao raha tsy mahery androany tsy miala eto anao raha tsy mitraka ary amolavolana ompandresana izao fandarana izay iarahanao eto zao tsy veromaina koa ny fotoana zay laninao eto zay de azoko antoka zay Kodenela zay mbola tsy voarabako teo dia tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra andao moa tsika de nikipiaraka amiko eto androany de vavaka fanombohana ranabavy Kodaleoni nitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra ranabavy Berta samy avany Koet de nitondratsika anatin'ny famelibirarana moa ny tenako de nivavaka ho an'ny firenena kosa ranabavy Erika eto Frantsa ary ho avy eto Kofity androany hitondra famitinana amin'ny toriteny alleluia ka de tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra zay no ela fa andao ary tsika tonga de hiditra amin'ny fandarana de makatsirony raiso mihitsy ny teny zay toriana aminao eto androany fa hiasa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ity androany ity koa ry kamaradin'i Jesosy za baviny Luciano alleluia zay vao hitako teo tahiny tompo Samir Tansia Razana Monika
Misaotra koa tojo a. Dia tahiny tompo a, izy koa mbola tsy voarambako teo a. Côte d'Ivoire ny Arabia, azafady Arabia Saodita, Côte d'Ivoire fa ranabavy-betana any Koweït. Andao tsika hivavaka, ranabavy Côte d'Ivoire tonga antsika anatin'ny vavaka fanombohana. Dia rehefa avy tsika hihaino famontinana ny toriteny entin'ny fity a, dia hihaino hira tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany. Tahiny tompo ary ranabavy Côte d'Ivoire hanao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy atsika rehetrarehetra izay mpanaraka izao fandaharana vavaka fiambenana izao. Dia mbola hiary vavaka atsika nomboantsika ny fotoana. Ry Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao izay midera sy mankalaza manome ny voninahitry ny anaranao. Mbola omenao fotoana ahafahany mihaona aminao anatin'izao fandaharana izao. Misaotra anao koa satria mbola ny fahasoavanao no nahatonga anay toy izao, fa tsy ny herinay, mbola ahafahanay tsirairay tafahoana eto anatrehanao Jesosy malalo. Mbola misaotra anao izay Jesosy eo satria mbola nomenao tombonandro, mbola nitantaninao sy niarovanao tamin'izay rehetra nataonay sy izay nalehanay. Satria te foana ianao niaraka tamin'ny asa nataonay tamin'ny tontolo andro iny noho ny fitiavanao anay. Dia ankehitriny Jehovah Andriamanitra, raha misy tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao izay rehetra nataonay tsirairay avy dia hifonako eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra, mamindrafo aminay tsirairay avy. Apetraka ampelatananao Jesosy malalo izao fotoana izao sy izay rehetra indesina tanterahina ny asanao zany Jehovah Andriamanitra sy ireo koneksiônanay rehetra Jesosy malalo. Rakofo amin'ny ranao Jehovah Andriamanitra mbo tsy tapatapaky ny koneksiônanay rehetra Jesosy io. Ary mino sy matoky za Jehovah Andriamanitra fa eto ianao miheno anay. Dia ampianaro anay izay tianao fantatray, hitondranay mahazanaka ho anay dia aza misy alamena Jesosy io fa samy ahazo tandrefanay tsirairay avy izay rehetra isan-tokantrano. Ary mbola apetrako ampelatananao Jehovah Andriamanitra ireo izay mbola miasa mandraharaha sy izay rehetra mbola any dia aza velo diso anjara izy ireny amin'ny fanatrehanao Jesosy malalo. Dia mbola apetrako ampelatananao koa Jesosy malalo ireo mpanomponao. Amela belatra eto hoe pastera amela belatra toriteny eo ny vavaka firenena Jesosy malalo, ianao ny ampitendry lelan'izy ireny Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy eo, apetraka aminao ny fotoana rehetra sy izay tanterahina eto. Ninona Jesosy eo ny zavatra ho tenenin'ny mpanomponao, ianao no ampiteny ary anao no anatrika eto. Misaotra Jesosy malalo, voninahitra anay ho anao irery fiadanana anay tsirairay avy. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le résumé en français du sermon du mardi 18 janvier 2022, qui nous a été partagé par votre sœur et ma maman, Mapioun. Le verset que nous allons lire se trouve dans Jean chapitre 11, versets 1 à 3. Jean chapitre 11, versets 1 à 3. Au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Amen. Donc ici on parle de Marthe, Lazare et de Marie. Ces personnes-là, ce sont juste des gens comme les autres. Ils n'ont pas une généalogie incroyable avec des rois et tout. Ce ne sont pas non plus des apôtres. Leur nom ne devrait même pas être écrit dans la Bible. Mais ce qui a fait que leur nom a été écrit dans la Bible, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de spécial. Surtout Marie. On dit que Marie, c'est celle qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Ce qu'elle a fait, ça remonte à il y a longtemps par rapport à ce moment-là. Mais on a rappelé ce que Marie elle a fait dans ce verset parce que c'était une des choses
qui ont le plus touché le cœur de Jésus. Cette histoire, ça se trouve dans Marc chapitre 14, si vous voulez lire. Nous aussi, nous devons faire quelque chose de spécial pour Dieu. Sacrifions du temps pour lui, sacrifions tout ce que nous possédons pour Dieu. Marie, elle est entrée à l'endroit où était Jésus, et c'est là qu'elle l'a oint d'huile, elle l'a oint de nard. Le nard, c'est une huile qui coûte très très cher, mais Marie, elle ne s'en est pas préoccupée, parce qu'elle aimait Jésus. Si Marie, elle a fait ça, ce n'était pas parce que Lazare commençait déjà à avoir de la fièvre, ce n'était pas dans le but de demander quoi que ce soit à Jésus. Marie, elle ne savait même pas que Lazare allait tomber malade, mais elle a uniquement fait ça par amour pour lui. Nous aussi, il ne faut pas qu'on attende d'être dans des problèmes pour venir à Jésus. Il ne faut pas qu'on attende d'être dans des problèmes pour enfin l'appeler et faire quelque chose qui lui fait plaisir. Mais tant qu'on a encore de la force et de la santé, on doit faire ce qui plaît à Dieu. Parce que si on le fait de tout notre cœur, on recevra une grande récompense de sa part. Donc après quelque temps, Lazare il est tombé malade. Mais grâce à ce que Marie, elle a fait, avant, Jésus s'est souvenu d'elle. Jean chapitre 11 verset 28 dit « Ainsi ayant parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit « Le maître est ici, et il te demande. Alléluia, Amen. » Quand Lazare est tombé malade, Marie, elle a donc envoyé quelqu'un pour appeler Jésus. Mais Jésus, quand il a appris la nouvelle, il n'était pas tout de suite allé vers Marie. Il était encore resté là où il était pendant 2 jours. Puis ensuite, il est encore parti en Judée. Mais après 4 jours, c'est uniquement après 4 jours que Jésus, il était arrivé et il a fait appeler Marie. Il a fait venir Marie. Quand Jésus t'appelle, toi aussi, n'aie pas peur. Viens vers lui. Réponds à son appel parce que quand c'est Jésus qui appelle quelqu'un, ça veut dire qu'il va changer sa vie. Ça veut dire qu'il va accomplir un miracle dans sa vie. Il y a des gens qui ne veulent pas venir à Jésus parce qu'ils ne veulent pas abandonner le monde. Ils ne veulent pas abandonner le péché. Mais Marie, elle a répondu à l'appel de Jésus. Elle a couru vers lui, comme le dit le verset 29 qui dit « Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Amen. » Le verset 32 nous dit ensuite « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Là, Jésus il était ému. Il a pleuré. Quand Lazare était encore en bonne santé, Marie, elle s'est prosternée devant Jésus pour l'oindre d'huile. Mais quand Lazare il est mort aussi, Marie, elle n'a pas changé. Elle s'est quand même prosternée à ses pieds. Peu importe les situations, Marie, elle n'a pas changé avec Jésus parce qu'elle l'aime. Nous, des fois, quand on traverse des épreuves difficiles, on change avec Dieu. Même des fois, on refuse de s'agenouiller devant lui, on ne le glorifie plus. Mais après, quand notre vie, elle est tranquille, c'est uniquement là qu'on accepte de le glorifier. Mais nous, on ne doit jamais changer avec Dieu. Donc, c'est là que Jésus a ressuscité Lazare. Quand il a dit, au verset 43, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Alléluia! Jésus il a accompli ce miracle parce que Marie a su faire quelque chose d'unique pour Jésus. Toi aussi fais quelque chose d'unique quand tu es au service de Dieu. Si tu veux que ta famille et si tu veux que ta vie soit bénie, fais quelque chose d'unique quand tu sers Dieu. Alléluia! Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 18 janvier 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Amen. Alléluia, mankasitraka anareo miravavy a. Ranabavy Côte-d'Léonie tamin'ny vavaka matsiro a, fanomboana zava-dehibe zany ary de misaotra anao ary Andriamanitra malefity. De tongava amin'ny ambony indrindra de atao foana ny asan'Andriamanitra. Na de ilay tsy mora ary satria ao ny asa aman-draharaha fa ataovy ihany fa ny apôstôly koa tao anatin'izany a. Tena tanaty fahasahiranana ara-potoana sy fahasahiranana amin'ny zavatra rehetra fa nataony ny asan'Andriamanitra. Koa dia mahery tsika rehetrarehetra. Andriamanitra malefity a, dia tongava amin'ny ambony indrindra ranabavy Côte-d'Léonie. Tady afangaro foana Côte-d'Léonie sy Côte-d'Ivoire
satria mpiravava mantsy zareo dia mitady famatotra foana vavako fa le tahiny tompo raha nabavy koda dia maka sitraka indrindra dia misaotra ny fity koa tamin'ny famitinana fa dia mamy a mahafinaritra dia mbola nome fotoananao foana ny Andriamanitra men Jesosy fotoana malalaka foana ianao ahafahanao manao famitinana fa mahafinaritra ny men'ny famitinana fity dia maherezatra any a dia hotahin'Andriamanitra dia Jesosy hamaly fidianao amin'izay asa vitanao zany. Filazana efa maromaro nareo no misoratra anarana amin'ny fanoloran-jaza izay ataontsika amin'ny fahatelopolon'ny volana zany hoe amin'ny heriny lahady ho avy zao. Amin'ny lahady zao zany dia amin'ny heriny iny fanoloran-jaza eo ataontsika dia efa maromaro nareo no misoratra anarana dia ho anareo izay mbola manana faniriana ny zanakareo mba ho tsofina rano dia aza misalasala mandeha vasa MP amiko rehefa sampy anaran'ireo ankizy ireo fa hoe tsika mbavaka izy ireo tena ho tsofintsika rano mba ho zaza tena lasa lavitra eo amin'ny fiainana. Metomboka amin'ny fahendreny zany, metomboka amin'ny fahiratan-tsaina any am-pianarana, izy voaro amin'ny loza sy ny atambo isan-karazany zany ilana fanoloran-jaza daholo. Dia mandeha vasa MP amiko nareo rehefa sampy anaran'ny ankizy dia amin'ny alahady tapabolana amin'ny lahady zao zany tsika anao fanoloran-jaza dia tsara raha manana mampiditra Zoom ianareo dia ao amin'ny Zoom tsika afaka mifankahita eo daholo mahafinaritra ny fiarahana. Raha tena tsy manana Zoom moa nareo dia afaka ataontsika messenger fa zany hoe lasa mitokana kely tsy miaraka amin'ny ankizy ianao nefa raha ataonao Zoom dia tsika ohatran'ny hoe anaty trano anankiray tsika miaraka. Izay zany anaovantsika azy dia vita moa ny fanoloran-jaza zay ataontsika amin'ity faran'ny volana ity dia iomankomantsika anomanomana ny seminaire izay ho ataontsika dia seminaire izay entina hanamariana ny mba 15 taona ny mba nanompoana mivady an'Andriamanitra ohatran'izao hitanao zao nanaovana ny asan'Andriamanitra dia mba ho mariantsika amina seminaire anankiray zany ataontsika mandritra ny herinandro tahaka nanaovantsika tamin'ny andro ny Gilgala nataontsika tao anatin'ny herinandro. Izay ny filazana. Misy aminareo manomboka mangetaheta ihany koa ho anareo izay manana faniriana hiditra amin'ny ranon'ny batisa izay eto fandaharan-dramoko izao dia tena manao batisa amin'ny rano be amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Famelohan'izay dia mila mianatra baiboly nareo ka ianareo izay manam-paniriana satria Jesosy efa ho avy izay misy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino kosa dia fantatrareo ny tohiny dia mitenena aminay dia nefasana fampianarana ianareo dia lasa tahakan'ireo ankizy eo amin'ny groupe izay maharesy izay efa avy nianatra baiboly dia niditra tamin'ny rano batisa dia tapa-kevitra fa tsy hoe batisa mantsy tsy atao fotsiny hoe tenao batisa olona vonina ny andevina ny fahotany hiala amin'ny ratsy fanao olom-baovao ny olona atao batisa. Raha misy aminareo maniry fotoana izao ry havana malala dia hidiranao faravaran'ny fahasoavana zany miditra amin'ny ranon'ny batisa izany. Mandeha tsara ny aterana bavy lovilifa ny any aminao mety misy olana somary mivoaka kely anao dia miverina miditra dia mino fa mety indray io. Eny ary alohantsika eno hira ao ny antiry ity eny toritentsika ka anatin'ny tiry ity zany nareo dia maka toerana tsara maka baiboly sokafiny jus sokafiny voanjo eny toriteny entina bairitsika ao ny antiry ity. Tsy haiko ianao raha mitovy aminahy fa zahako misy fotoana eny an-dalana eny dia miandrandra ny lanitra dia miteny Jesosy tena manana anao tsy misy soa azo oharina aminao. Halleloia. Dia ataontsika izany indray rehetra sy nanao antiry ity dia mba ataontsika izy ity dia ara-metsovetsona zany tsika tena Jesosy tsy misy soa afa-tsy ianao eo amin'ny fiainako. Mino finaritra antsika rehetra eny toritentsika ao aorianan'ity hira ity tahian Jesosy mino finaritra daholo. Soa e a face de Jesus.
Alleloia. Na mahanitra ianao na manan-karena dia mifalifa manana an' Jesosy ianao. Alleloia. Ary ny soa indrindra mihitsy no anananao io dia manana fifaliana. Andao atsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra dia mampandrosoantsika ny anabavintsika Bert Sava. Izy nitondra antsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany dia mino fa ampaheranao ny ten'Andriamanitra izay hoentiny izany mpanompon'Andriamanitra izany amin'ity androany ity. Ko dia mihaino finaritra ary isika tsirairay avy. Raha misy mbola tsy nalabaiko Zinate Audace ou officialy Codenela Zanary ambony Valera. Alleloia. Dia tonga soa daholo isika tsirairay avy. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. I Razana Monika koa efa narabaiko Zanary ambony Valera. Iza ny arabain'ny Naël zany? Miangola Aby. Alleloia. Tonga soa ianao zay avy nahitanao dia tonga soa ianao dia mahareta hatramin'ny farany isika tsirairay avy. Mahafinaritra mahita anareo dia za koa mino fa Andriamanitra tena faly mahita anareo ary ny fotoana laninareo eto tsy very maina. Ny torimaso izay afonareo, ny fandrinana fonareo tsy very maina. Ary za tena miteny anareo fa izao torimasontsika tsy ampy izao oneran'Andriamanitra izao faza matahotra ianao. Dia mahere zary atahiny tompontsika miandriandry kely ny fitagavan'ny toritentsika fa somary misy fotoana miraikitra kely ny connexion dia miandry kely etsika. Clara Samity tahiny Jesosy ihany koa ianao izay koa vao nahitanao Lony raha ary Volonirina tonga soa ihany koa. Dia ao ihany koa izay nga mbola tsy narabaiko Zinate Odamo efa narabaiko teo dia andao ary hihaino ten'Andriamanitra isika tsirairay avy. Aiza ny toriteny miandry kely tsika. Raha pitso ohatr'izao tsika ny manao fandarina farany amin'ity herinandro ity dia tonga hava maro raha pitso. Alleloia. Vita ny fianakaviana fa hifampahery tsika. Raha ohatra tsika mbola mitady olona foana raha misy olona any Madagasikara mahafantatra olona reny Madagasikara manana tsena mivarotra eny amin'ireny ohatra eny Anosibe na eny Andravoahangy na eny Analakely ireny ka afaka manisy haut-parleur eo amin'ny fivarotana dia adefasantsika kiradio dia afaka mifanaraka amin'izany olona izany isika mba hiparitaka ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Efa nitady an'izay moa isika efa somary nangingina ilay fitadiavantsika an'izay
dia mbola mitady an'izay ndretsika amin'izao fotoana izao manam-pianasika ny toriteny daholo zany resaka ataontsika rehetrarehetra zany a satria somary miramina kely ny connexion any amin'le andefasana le toriteny Jean-Minuel San ihany koa tonga soa koa Teriralbenja Jean-Minuel San zany raha vitako teto dia tonga soa Nirina Rodriguez tonga soa ihany koa mareta hatramin'ny farany daholo ao ary lasa arytsika tahiny tompo dia rehefa avy eo vita ny toriteny Ranambabeda dia tahaka ny mahazatra ny vidiny eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra dao ary eny ho finaritra daholo miala tsiny indrindra tompoko miala tsiny indrindra fa somary miraikitra kely ny connexion koa ilana tsiny be dia be fa mbola tsy mety mandeha mbola miraikitra kely ndola sitsika hira anankiray manjary menatra be Ranambabeda mipoitra eo nefa mbola tsy mandeha ny toriteny dia andao sitsika hira raigny mba mandra-piandry an'ilay toriteny andefa dia miandry ny sitrapony moa isika ialana tsiny indrindra fa tsy miankina amiko moa izay zavatra efa miankina amin'ny connexion dia izay no olana kely zay mahatsara n'ilay ataontsika WhatsApp ny andefasana ny toriteny rehefa aoriana dia amin'izay tsisy an'izay zavatra izay andaloantsika tonga dia heno hira anankiray ialantsika amin'ny fiandrasana ela loatra ataontsika ty raha mahafinaritra be ty ho voninahitran'Andriamanitra ndray itensika sambatra Jesosy hita tsara ny saorany zoky amin'izao izy anambintso Santo, so
Alleloia. Nataontsika moa iny mba ahafahantsika mandefa n'ilay toriteny nefa dia indrisy ry havako malala fa mialatsiny amin'ny ranabavy fa tsy mety misokatra le toriteny tsy haiko inona no mety mahazo an'izay zavatra izay. Ohatry ny olana amin'ny messenger mihitsy ngamba ilay izy fa tsy resaka connexion satria andramako amin'ny telefônina samihafa fa tena tsy mety misokatra le messenger. Raha azon-dranabavy rehefa amiko amin'ny WhatsApp dia mba tsara kokoa ngambany fa tena tsy mety misokatra le message amin'ny messenger ohatran'ny tsy resaka connexion izy fa efa ataoko ihany izay zavatra rehetra ireny misaotra anareo mitorihevitra rehetra fa efa ataoko zahoana izay zavatra rehetra izay fa tsy misokatra le izy zay efa misokatra amin'izay dia isaorantsika an'Andriamanitra izany mialatsiny aminareo fa manao zavatra moa tsy mora dia ndao aryntsika hiainga amin'izay amin'izao fotoana izao hiaino toriteny ranabavy Berta tahiny tompo ranabavy Berta. Tahin'i Jesosy pastera, tahin'i Jesosy antsika rehetra. Raisiko fahasoavinao ry havana malala ny zaranten'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-peo aky radio izao. Ny tenin'Andriamanitra dia iarahantsika ao amin'ny bokin'i Job. Job toko faharoa raisintsika mamaky amin'ny andininy voalohany miafara amin'ny andininy fahaefatra. Job toko faharoa raisintsika mamaky amin'ny andininy voalohany miafara amin'ny andininy fahaefatra. Ny sora mandreo ambony. Ny fizahan-toetra faharoa nahazo an'i Job sy ny namangian'ny sakaizany telo lahy azy. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra niseho teo anatrehan'i Jehovah, ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo tamin'ny niseho teo anatrehany Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an Jehovah ka nanao hoe, avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, efa nandinika an'i Job mpanomboky va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olana marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy rehetra. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinana ihany izy, na dia nanesika ahy hamongotra azy foana aza ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, hoditra fefiny hoditra, eny izay rehetra nanany olona dia homeny ho fefiny ainy. Halleluia. Izao tenin'Andriamanitra izao ry havana malala dia tenin'Andriamanitra izay efa fantatra ny tsirairay avy ary efa rentsika matetika nefa androany dia amin'ny fifaliana ry havana no hizarako izao tenin'Andriamanitra amintsika izao. Teto ry havana malala dia hanehon'Andriamanitra sy fivezivezen'ny Satana izay hikasa hamely an'i Job izay efa mpanompon'Andriamanitra. Nisy fotoana andro ray ry havana malala dia nagnano niaraka tamin'ireo zanaka, tamin'ireo mpianatra ilay Andriamanitra dia Jehovah izay rentsika. Nefa ry havana raha vory ny zanak'Andriamanitra tamin'izao andro izao dia mba tao koa
ilay Satana. Ilay Satana dia tsy fantatra ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanaraka ilay Jesosy. Tsy fantatra ireo mpianatra ilay Satana riavana izay tonga niaraka tamin'ireo zanak'Andriamanitra. Kanefa hitany Jehovah Andriamanitra izany. Fantatra ilay Jehovah Andriamanitra fa misy Satana izay miaraka mijoro tamin'ireto mpianatra ireto. Raha hitany Jehovah Andriamanitra riavana malala ny Satana izay mba miara mivory, miara mifampisalahy teo amin'ireo mpianatra Jehovah Andriamanitra riavana, dia nametraka fanontaniana ilay Jehovah Andriamanitra tamin'ny Satana hoe, dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an Jehovah ka nanao hoe, avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Tena tsy mihambahamba riavana malala ny fanontaniana izay nasehony Jehovah Andriamanitra tamin'ny Satana zay hikasa handeha hamely ireo mpianana, izay hikasa hanao fitsofohana amin'ny fomba izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa riavana tena feno fahatokina, tena feno fitiavana ilay Jehovah Andriamanitra izay miaro ireo mpianana, miaro ireo zanany izay efa nanaiky nanaradia azy. Tena tsy mihambahamba riavana ilay Jehovah Andriamanitra nanontany Satana, satria tsy tondra ho an'ireo mpianatra ny amin'ny fahatsarana ny hevitra hataon'ny Satana tamin'izao fotoana izao, fa handeha hikasa hanapotika, handeha hikasa hianampanga, handeha hikasa hampiverin-dalana ny amin'ny fanarahana ny amin'ny Jesosy Kristy, ny tanjon'ny Satana tamin'izao fotoana izao. Dia mbola nametraka fanontaniana teo amin'ny Satana koa ilay Jehovah Andriamanitra teto, dia nilaza tamin'ny teny mahery hoe, efa nandinika any Joba mpanomboky vahy ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy rehetra. Teto riavana malala dia mbola ny mafisiny ilay Jehovah Andriamanitra ny toepony Joba izay tena azo miantoko, tsy herikerika ary tsy hanana fisalasalana, tsy hanana toepo ny amin'ny fisalasalana, ny amin'ny fankatoavana ilay Jehovah Andriamanitra. Tena nanome toky riavana ilay Jehovah Andriamanitra tamin'ny mpanompony izay atao hoe Joba. Tena nafinaritra riavana malala satria na inona ny mihatra eny amin'ny Joba, na inona ny hitranga eny amin'ny Joba, dia efa fantatra ilay Jehovah Andriamanitra izany rehetra izany. Tena sambatra riavana malala Joba satria efa tena nanaiky, efa tena manano sitrapon'Andriamanitra, ary efa tena feno fahatokina ny amin'ny fanarahana sy fankatoavana ny amin'izay momba ilay Jehovah Andriamanitra izao, mpanompon'Andriamanitra Joba izao.
ary nitenenin'ilay Jehovah'Andriamanitra tamin'ny Satana fa tena olo marina Joba. Tena tsy manana lesoka amin'ny lafiny faharatsiana Joba izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny Satana ry havana. Dia efa tena ketraka ny Satana satria na inona ny fikasan'ny Satana andeha ataony tamin'izao mpanompon'Andriamanitra izao dia tsy misy ny hafahan'ny Satana hiditra ny ao anatin'izany Joba izany. Satria efa mpanompon'Andriamanitra izy, efa novidian'Andriamanitra izy, ary efa manaiky hatranetrany fa ilay Jehovah'Andriamanitra no tompo sy mpamonjy ny amin'izao mpanompon'Andriamanitra izao. Androany ry havana malala dia mitaona antsika rehetrarehetra mba hanana toe-po tahaka ny Joba izay be fitiavana sy be fankatoavana, be fahatokiana, indrindrandrindra tena manana fofena tsy hivadika ny amin'ny fitiavana ilay Jehovah'Andriamanitra. Fa izany ry havana no tokony hikatsahintsika na andro na alina mba hafahan'Andriamanitra hirehareha fa mpanompony isika. Afahan'Andriamanitra tsy hisalasala ry havana hiaro atsika ny amin'ny ratsy rehetra. Tiantsika Jehovah'Andriamanitra ry havana. Fantany ny ao anatin'ny fontsika ry havana malala dia mba ho tahaka ny arovany an'i Joba, mba ho tahaka ny toe-pony an'i Joba, ny toe-pontsika rehetrarehetra, hanana fahatokiana, hanana fahasahina, hanana fitiavana ny amin'izao hetahetam-po, hanaiky sy hankatoa ny amin'izay araka ny sitrapon'Andriamanitra dia avy amin'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, Satana ry havana dia mbola tsy nitsahatra mitady hisisika hanao ny asany amin'ny alalan'ny fombany, kanefa ry havana na ao amin'ny fomba ahoana dia tsy neken'ilay Jehovah'Andriamanitra izany. Mbola namaly Jehovah'Andriamanitra ny Satana ry havana. Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe hoditra fefiny hoditra eny izay rehetra ananan'ny olona dia homeny ho fefiny eny. Tena resy lahatra Satana ry havana fa miala maina izy ny amin'ny fikasany izay hataony tamin'ireo zanak'Andriamanitra, tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra, indrindrandrindra ny mpanompon'Andriamanitra Joba ry havana. Tena tsy azon'ny Satana nikitikitihina, tsy azon'ny Satana zay hatao ny zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'izao fotoana izao. Ndao atsika ry havana hanana toe-po tahaka izany, fa izany no ahatavantsika fiainana sy fahamarinana ho ety amin'ny toetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao tany izao. Raha manaiky, raha manana toe-po hatoky ilay Jehovah'Andriamanitra atsika dia arovany na miditra isika na mivoaka isika dia eo antratrany ilay Jehovah'Andriamanitsika isika. Tiana Jehova ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, dia fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy. Haleluia. Amen.
Alleloia. Mankasitraka indrindra ranabavy Berta, misaotra anao tamin'ny tenin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra malifity ary mankasitraka indrindra satria fantatra fa tsy mora ny fotoana nahavitanao an'izany toriteny izany. Eo ny asa aman-draharaha, ny adidy isan-karazany kanefa dia tahian'Andriamanitra ianao ka vitanao soamantsara indray ny anjaranao. Dia Andriamanitra anie hamaly fity anao amin'izany asan'Andriamanitra lehibe izay nataonao izany dia mitombositra mitomboa fahasoavana. Dia hanandratra anao foana anie Andriamanitra, hanindry anao ho solovavany foana anie Andriamanitra. Ranabavy Berta dia mitomboa ositra. Dia ataovy foana fa mahasoa antsika manao asan'Andriamanitra ary misaotra anareo ihany koa izay mankasitraka anazy satria mampahery azy jereo tsara fa amin'ny fotoana fankarevolana indray zao izy hiverina toriteny dia mbola hanao tsaratsara kokoa satria mahita ny fampaherezana ataonareo, teny mamy ataonareo ary izaho koa misaotra anareo amin'izany satria tena manao asa soa an-jareo koa nareo mampahery an-jareo koa nareo ao anatin'ny teny mamy izay atolotrareo ka dia tahiny tompo isika rehetra dia mahereza hatrany hatrany daholo. Joba toko faharoa. Efa nisy ny joba toko voalohany rehefa niverina io teny io. Tany amin'ny joba voalohany toko joba toko voalohany andininy fahaenina any dia efa nandeha io teny io tamin'ny voalohany ary tamin'indray andro noho ny avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teny an-treany Jehova dia mba tonga tokoa Satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana avy taiza ianao? Dia namaly Jehova Satana ka nanao hoe avy nizahazaha teny nivezivezy teny. Teto an-tany io zavatra io no nitranga. Teto an-tany Satana no nivezivezy, efa tsy afaka nivezivezy eo an-danitra intsony izy. Eo voaroaka tany izy. Latsaka tahaka ny vahatra teto amin'ity tany ity dia eto amin'izay izy no mivezivezy. Ary eto ny ahafahany mivezivezy. Ary mivezivezy ara-dalàna mihitsy izy eto, malalaka ny lalana. Dia mizahazaha eny izy, mijerijery eny izy. Dia mizahazaha eny amin'ny toerana eny izy dia asiany accident mitranga eny dia reny loza mitranga rehetrarehetra eny dia mizahazaha eny ny devoly satria ny devoly rehefa tonga amin'ny toerana iray dia tsisy afa-tsy mandrava izy mandringana, mamono, mangalatra, mandroba, ramandrika, afo miredareda, mitondra fahampotehana dia mizahazaha eny. Fa amin'ny anaran'i Jesosy tsy afaka mizahazaha any anatin'ny tokantranonao any izy. Alleloia. Manao tazan-davitra ny azony atao fa tsy afaka mizahazaha eo amin'ny toerana izay misy anao eo izy. Satria eo aminao misy fanatrehan'Andriamanitra izay atahorany devoly. Alleloia. Angatao isan'andro ny rahan'i Jesosy. Alohan'ny hatory ianao dia rakofy amin'ny rahan'i Jesosy ny tranonao, hatreny am-bavahadinao, ny tranonao any an-tokotany rehetrarehetra eny. Rakofy amin'ny rahan'i Jesosy. Alleloia. Rakofy amin'ny rahan'i Jesosy dia tsy azony devoly hidirana, tsy azony devoly atao ninninona izany. Fa ny devoly dia tia mandeha mizahazaha eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny ary hidirana hatraizatraiza. Satria ny devoly dia tsy hita maso fa fanahy eny amin'ny rivotra dia tena mizahazaha tokoa izy mandehandeha eny izy. Zao any ivelany azo izy mizahazaha eny an-dalana rehetrarehetra any izy. Ary izy efa mizahazaha dia mitady zavatra ratsy atao izy satria izy mpanao ratsy. Tsy mba tahaka an'Andriamanitra rehefa mizahazaha dia mijery. Andriamanitra ange mizaha ary izay indrindra no lesona ho tsoahantsika eto androany. Joba toko faharoa amin'izay andinin'ny voalohany. Ny fizahan-toetra faharoa nahazo ny Joba sy ny namangin'ny sakaizan'ny telo lahy ny soramanitra. Ary tamin'iny indray andro iny dia avy ireo zanak'Andriamanitra hiseho teo anatrehan'i Jehova ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy hiseho teo anatrehan'i Jehova. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana avy taiza ianao? Andry Satana dia namaly an'i Jehova nanao hoe avy nizahazaha teny ahako. Avy nizahazaha tany amin'ny tany ka nivezivezy teny.
de mijerijery izy anao misy any amintsika ny Madagasikara zao matetika misy an'ireto zavatra reto mety mino fa efa hitanao misy toerana matetika hitrangany ny loza ohatra misy tetezana eo Ambohimandroso tetezana eo Ambohimandroso tetezana eo an-tany fotsiny amin'iny route nationale mankany Antsirabe iny de malaza tena misy accident foana ny kozinako efa maty teo amin'ny tetezana Ambohimandroso lay manofo foana ny chauffeur rehefa tonga eo de ohatry mahita tetezana anankiroa mahita ohatry ny jiro mitaratra be de ohatry indraindray ohatry mahita polisy miteny hoe mandrosoa de mandroso tonga de mianjera anaty rano efa hainareo zany mbola tsy hainareo zany tantara zany fantatsika zany tetezana Ambohimandroso ary tsy irery fa matetika misy zavatra mitranga ohatr'izany de reny zany zao reny tokony délivreny reny toerany reny fa mizahazaha eny ny devoly ary Madagasikara zao tena anisan'ny mampalahelo fa tena mizahazaha eny ny devoly mitondra karazana loza karazana voina mitranga karazana aretina mijery amin'ny Facebook ianao tena mijery ny zava-misy any Madagasikara aretina tsy fata-piaviana zany misy olona tena vo eo zao mahita hoe misy rangahy mpitondràna tômôbila de marary to de maty mbola tsy fantatrareo zay ho antsika zay ao Antananarivo nareo mponina Antsirabe mpitsokovo rehetrarehetra mahafantatra ataony an'izany tetezana Ambohimandroso zany ohatra anankiray zany hoe misy lolo de tena mizahazaha eo mihitsy ny devoly de mitondra inona miandro izy zany ray andro ndray alina be fa mivavaka ohatr'izao taraiky avy niasa tany Antsirabe tam'izay nisy appel d'offre tany amin'ny FIFA Manor tam'izay de nandeha namonjy appel d'offre tany tamin'ny asako taloha no de avy any aho izy ianao miala any Antsirabe amin'ny firy panina ny fiarakodiako ary efa panina ny fiarakodiako de namboarina tao Antsirabe de hariva be vao vita fa alina be mihitsy mandalo eo amin'ny tetezana le malaza ratsy io fa sady manao délivrance no mandalo amin'ny lalana izaho rery andro amin'ny firy alina nefa fantatra zao hoe tena eo tena misy an'izay zavatra izay mitranga matetika ary betsaka nefa lavo teo amin'ny toerana io satria maninona mizahazaha eny ny devoly jerijerena izy de manisinisy ratsy eny zay tsisy fiarovana de sisiny ratsy eny avy ny orana de azerazerany eny ny rindrina sy ny sisa tena marina ny tantara teneniko anareo zany misy toerana ohatr'izany ary izy tena marina misy lolo tena misy asany maizina mihitsy eo de matetika eo misy zavatra mitranga misy loza mitranga ohatra koa zao eo amin'ny tetezana Pasika ohatra de eo amin'ny hitanareo amin'ny za mahafantatra ny tetezana Mpamoizapo eo Tanjombato misy tetezana Lamasinina eo Mpamoizapo no nataon'ny olona anarana io fa zay olona rehetra resiresin'ny fiainany de misaoty eo mamono teny eo de reny zany zao toerana efa eny ny devoly mizahazaha eny ny devoly mizahazaha eny de miandro de eo misy de entin'le fanamakeny ny olona zay amofo de misaoty eny de efa misy fanaratsy mitady azy reny olona maty andrano matetika amina toerana voafaritra reny de tadidio fa misy devoly mizahazaha miandro eo ambadimbadika eo ary manara-maso ny olona ny devoly ray avako malala ny zavatra mitranga eto de zao avy izy anao izy Andriamanitra ozy ny devoly hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany teny ka mivezivezy teny de ozy Andriamanitra hoy Jehova tamin'izao tany efa nandinika ny Jehova mpanomboko vai ianao tonga de hitako eto ny devoly de hitako tsara iny
ny tena marina fantatr'Andriamanitra fa nijery any Joba ny devoly. Fa eo koa zany Andriamanitra te hireare Andriamanitra teo anoloan'ny devoly. Hitanao mpanompoko, misy maso roa mijery anao, karazana maso roa no mijery, de ny mason'Andriamanitra sy ny mason'ny devoly. Salamo 4:10 nge vakitsika jety, Salamo 4:10, Salamo 4:12. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe eny an-danitra Jehova miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizaha na misy endry mitady an'Andriamanitra. Tanao Andriamanitra koa mba mizaha, ny devoly mizahazaha, de Andriamanitra koa mizaha. Tsika zany ry havana de misy maso mijery atsika. Andriamanitra mijery anao, ny devoly koa mijery anao, ary hitan'ny devoly tsika io. Fa rehefa miresaka Andriamanitra amin'ny devoly, hitanao ve mpanompoka iny? Hitanao ve Rikaraka io? Hitanao i Andrônina Sozella mpanompoka iny? Hitanao i Niama iny? Zany devoly hitako io. Tsy tatiko mihitsy izy io rehefa manomboka mivavaka ohatran'io. Aleleo izy ny devoly. Ozy Andriamanitra ireare Andriamanitra eto manao hoe efa nadinika ny Joba mpanomboko va ianao? Fa tsy misy takazy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy, ary mbola mitana mafy ny fahamarinana ihany izy, na tena nesika hamongotra azy foana azy ianao. Lesona voalohany, zavatra roa samihafa eo amin'Andriamanitra, ny olona ray mivavaka sy ny olona ray tazona fahamarinana sady mivavaka. Hoy Andriamanitra hoe tsisy, efa nadikan'ny Joba ianao, tsy misy tahaka azy ambony tany, fa olona marina mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy, ary mbola mitana mafy ny fahamarinana ihany izy, na tena nesika hamongotra azy foana azy ianao. Zany hoe ninona zavatra nitranga tato amin'ny Joba voalohany, andalo ny fizahan-toetra. Inona no nataon'ny Joba? Mbola nitazona fahamarinana an'izy. Ry havana, matetika ianareo rehefa entina mivavaka de matetika zao ny zavatra mitranga. Misy izytsika hoe za nge efa mivavaka, ekena mivavaka ianao, fa ndraindray misy zavatra tsy ampy de ny fitazomanao ny fahamarinana. Ary io io fitazomana ny fahamarinana io ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Mivavaka azo atao, ary ny olona rehetra saika mivavaka atao. Ary samy mahita an'izany atao mivavaka izany ny olona amin'izao fotoana izao. Mivavaka daholo zao fa ny fanontaniana dia zao, mitazona ny fahamarinana ve ianao? I Joba no tsindrian'Andriamanitra, tsy ilay izy manao marina ihany no nireharehan'Andriamanitra teo anatrehan'ny devoly, fa i Joba mbola mitazona ny fahamarinana. Ho tazomintsika mandrakizay ny fahamarinana. Mijery antsika Andriamanitra ary mijery antsika ny devoly. Zao ry havako malalako. Satana namaly an'i Jehova ka nanao hoe hoditra fefin'ny hoditra, eny izay rehetra nanan'ny olona dia omeny ho fefin'ny ainy. Fa injiro ange ny taninao ka tendreo ny taolany sy ny nofiny, raha tsy andahanao eo masonao azy izy. Hoy Jehova tamin'ny Satana, andramo ary, andramo ka izaho, indro eo an-tananao izy ny ainy tokana ny azy asiana. Fa nahazo baiko ny devoly, ohatran'ny tsy teo, lasa aingan'izy. De nivoaka Satana ohatran'ny hitako eto, dingan-dava mihitsy ny voahany teo. Zany misy mission izy. Voaka teo anatrehan'i Jehova ka namely vai ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka teny tapon'ny dohany. Ho tsapaina zany ary traiza ho aiza, tena sy ny vai hatrany tapon'ny doha hatrany am-paladia.
betsaka ny zavatra azony devolina atao teto satria efa nomena anazy ny fahafahana anao an'izany betsaka ny zavatra azony atao fa io ny fantany hoe mety ampiverin-dalana ny joba tsy hoe natao narary kibona narary andona fa io ny eritreretin'ny devoly hoe ambony indrindra amin'ny fampahoriana ka tonga ny joba hiala amin'Andriamanitra vaya hatrany an-tampondoha hatrany am-paladia satria maninona satria ny devoly dia mahita ny joba isan'andro mahita ny fomba fiainana mahita ny fomba fisainany dia ny lanjalanjainy ny devoly vay hatrany an-tampondoha hatrany am-paladia mendrika an'io dia miverin-dalana io Andriamanitra tsy natahotra na dray mpimaso azy zay zavatra ho ataony ny devoly an'ny joba satria fantatra Andriamanitra i joba Andriamanitra tsy ny sakrifie an'ny joba teo raha fantatra Andriamanitra fa hiverin-dalana ny joba satria tsy ny ampiverin-dalana ny joba no programan'Andriamanitra fa ny mifanohitra amin'izany ny rehareo anatria amin'ny devoly fa manana olona tia azy Andriamanitra mijoro amin'ny fanompona azy mitazona ny fahamarinana tsy miala aminy halleloia tsy hitany devoly izay natao tany ariana tany ny teny joba hoe nahamono azy ny Andriamanitra dia mbola atoky azy foana halleloia riavako fantatry ny devoly tsika rehetrarehetra zao ary misy zavatra indromokopaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra mijery anao mahafantatra anao dia te hirehare aminao eo anatrehan'ny devoly ny devoly mijery anao ihany koa ary miezaka ny mahafantatra miezaka mitady hoe inona ny zavatra azoko atao hampiemotra an'izy ity vainy anazy ny hitany tamin'ny joba ny anao tsy fantatro ny na tsy fantatro ny ireo apôstôly reso dia nijeren'ny devoly akaiky daholo ary zay rehetra apôstôly ka tsy nitazona mafy an'i Jesosy dia lavon'ny devoly satria fantatry ny devoly ny zavatra tokony halavony anazy nijeren'ny devoly akaiky ry havana Jodasy nijeren'ny devoly akaiky dia mitsiky fotsiny ny devoly aizy inona nasinany azy resa-bola nasinany ozy izy tsy afaka nyrehare teo anatrehan'ny devoly Andriamanitra tamin'ny Jodasy satria fantatry ny devoly ny point faible ny Jodasy mijery anao ny devoly amin'izao fotoana izao fa mijery anao koa Andriamanitra mba hanananao an-tsaina n'ity zavatra resahako ity dia izao manana compte Facebook ianao manana compte Facebook ianao dia ianao rera mahalala ny kodiny io fara-fahabetsany ianao sy ny vadinao fa mino fa nandray-tapo aminao sy ny havanao tsy mahafantatra ny code secret anao fa ho antsika efa manambady dia ny azo fantatry ny vadiko ny vadiko fantatro dia misy fotoana hitako ny mesazy ny vadiko za moa tsy mijery an'ireny fa hitako hoe misy mesazy miditra io misy mesazy ny aina io misy mesazy ny izavy nareo mipiresaresaka aminy koa zao hitany io fa mba hanananareo an-tsaina ny zavatra teneniko ity dia zao efa nisy ny pirate ve ny comptenareo ny tokony hitandremantsika dia zao rehefa manana compte tsika dia arovantsika io ovaintsika atao sarotsarotra mihitsy ny kody ny mot de passe atao sarotsarotra sao dia misy miditra ary ho anareo izay mbola tsisy ny pirate compte dia misoran'Andriamanitra ianareo fa ny anay aloha dia efa nisy ny pirate compte
ary mafy zany hoe piraten'olona ny comptenao. Ny antony de zao, ianao tsy mahafantatra ninina ny zavatra zay miseho anatin'ny comptenao ao anatin'ny atao hoe MP, message privé. Zany izy hoe privé, lasa tsy privé fa fantatry ny olona, hitan'olona. Zay nisy nanao an'izany mihitsy comptenay mivady. Efa nijery an'le compte lela tao aloha vao niteny taminay hoe hitanay daholo nge ny zavatra resahanareo e. Ohatran'ny taitra be izay mivady. Ny fanontaniana mipetraka voalohany de zao, inona avy moa no resahantsika tao? Ary mipetraka izay fanontaniana izay. Inona avy? Satria maninona? Satria misy zavatra tsy tokony ho hitan'ny olona. Zay mivady de ohatran'ny nareo rehetrarehetra mivady fampisangisangy zany anaty message misy resaka mivady manokana, mety misy resaka fianakaviana ao, mety misy resaka tokantrano ao, mety misy zavatra resaka manokana lalina ato anatin'ny tokantrano ao, misy secret tena tsy fa anay irery ao. Raha io comptenao io no ananan'olona marobe accès, de tsy samy manao zavatra ratsy eo mihitsy. Tsy hoe ratsy moa zany zay tsy manao ratsy amin'ny comptenay, fa tsy samy manao, tsy samy resaka zavatra miafiny zany ianao, raha fantatrao fa ny olona rehetra manana accès amin'io. Ny zavatra mitranga araka ny teniko taminay, raha misy zavatra ray sehatra ahafahana ame tsara velatsihy de eo amin'ny Facebook io. De ny zavatra miseho eny apotratsika eny amin'ny Facebook tsy ny zavatra any anatiny, fa ny zavatra eny ivelany. De apotratsika eny ny zavatra tsara rehetra rehetra, ny zava-mahafinaritra rehetra. Ianao koa hoe mizara zavatra azy. Na de efa misy any ary olona zao anatin'ny groupe any miteny hoe zary mamanao tsy manana afa-tsy 5,000, inona avy ny azoko atao? Za zany reto de lazaiko aminareo mihitsy fa io voto be io vonon'ny vadiko, resaka zavatra tsisy dikany. Aza mba manao an'ireny re avana tokantrano ve de ahaka eny amin'ny Facebook. Fa any anaty ambadibadika any am'izay misy ny zavatra zay miafina zay anao rehetra. Fa hitan'ny olona ny anay comptenay tamin'izany, message net nandritra fotoana naharitraritra kely, hitan'ny olona tany mety misy olona amin'ny zay mivady nge re fa mampime anatin'ny compte, anatin'ny fa de efa message zay mampime, fa de efa zavatra mampime ndraindray de hitan'ny olona. Misy fotoana zao, misy fotoana ray volana lasa mahery na rary, de aty amin'ny miafinafina aty ny zavatra hitanao eto inona? Lehilahy matanjaka sa ahoana? Lehilahy solasola loha tonga de tsy mitsokady sy ny sisa, fa tsy mbola hitanao teto mihitsy aty. Mama Valtina, marary ange zahay, emay manambotsoa, tsy azoko mihitsy ny haiko. Ka za ohatry zany tamin'izay hoe za zao nitazona tamin'ny vadiko, neny fanao aza neny azay indray le izy fa misalebolebo neny. Any anaty MP zay mazavatra hitanao eto raha sarababo malala manao délivrance ninona ataotsika. Fa any aminay misy vady eo manohana na de za tena neny mba hainao re rehefa miantso fa tsy azoko mihitsy ange ny haiko e. Fa za eto tsy manao an'izany. Baheranao ny ataoko eto, alleloia. Fa hitan'ny olona zay any amin'ny raha misy tsikilo ny comptenao. Anjara tiako tenenao de zao, rehefa zavatra ety amin'ny hitan'ny be sy ny maro de miezaka tsika manao zavatra tsara.
fa tsy aseho atsika ny fahalementsika sy ny faiblessitsika fa iny ataontsika any amin'le privé iny. Fa tsara fantatrao fa mipiraten compte-tsika isan'andro ny devoly, mipiraten compte-nao isan'andro ny devoly, mijery anao any amin'ny takony, ary zany no mahatonga atsika mila mitandrina. Ary any amasom-bahoaka ianao mamaky baiboly, ary any amin'ny takony anao inona njerinao amin'ny telefonina tsisy mahita fa ny devoly mahita, ary miresaka amin'Andriamanitra izy io. Zao ianao mpanompona ao ry Andriamanitra, eo Andriamanitra le menatra, tsy tetentsony mba hitanao ve nataony, hitanao ve ianona mpanompoko? De devoly hitako mihitsy fa zao zavatra ataony aty e. Eny amin'ny hita maso izy mitory-teny, eny amin'ny hita maso izy mivavaka, fa aty amin'ny tsy hita maso izy hitako ange jereny zavatra ataony. Ry havako, mizaha anao ny devoly, na raha ny devoly maso ireo mpianatry Jesosy ireo, miaraka amin'ny Jesosy masony Jesosy mijery an'ireo, fa ny devoly koa mijery azy. Ritany hatramin'ny any anatiny, toy izy mantsy any Jodasy. Vao malitsika nitory an'le malimo sapaky malitsika nitory an'le menaka narda, tonga toy izy ny devoly hoe izy Jodasy, manina kosa io no lanina amin'ny ino zao fandanimpoany zao, de fantatry ny devoly. Tratratsika anatin'ny fitiavam-boly toy izy fa fitiavam-boly any mahatonga anazy manao an'io. Ny tiany Jodasy izy no tazona an'iny voly iny ao anaty poketra ny kitapom-bola ny mpianatra, de angalarany tonga de tany hitany devoly. Inona an'io ny problème? Fitiavam-boly ary anaovana azy. Inona zavatra antragno? Jaona 13:10. Izy any Jaona 13:10. Jaona 13:10 andininy faharoa. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva, ary Jodasy Iskariota na zanaky Simona efa nomeny devoly saina raha teo izy mba hamadika an' Jesosy. Fa maninona nomeny devoly saina izy hamadika an' Jesosy? Satria mamadika an' Jesosy misy prix. Marika 4:11. Fakitsika marika 4:11. Marika 4:11 andininy faha 1:11. Ary Jodasy Iskariota ilay isan'ny 12 lahy de nakao amin'ny lohan'ny mpisolo namadika an' Jesosy aminy. Ary efa nandre zany izy de falika nanaikina amin'ny vola azy. Ary Jodasy nitady izay andro ahafahany azahoany mamadika azy. Hitanao? Ahoana ny nahitana hoe fa naninona tsy Petera? Fa naninona tsy Lioka? Naninona tsy Jakoba ary naninona tsy Jaona? Satria nijeren'ny devoly ireo de fantany taopondreo fa tsy ho azony amin'ny fitiavam-boly. Fa nizahazaha teny ny devoly de Jodasy hoe manao tafitra fotsiny ny Satana, reny devoly kely miaramila amin'ny Losifera. Ahoana nalehanareo tany ozy Losifera? Nanao na fahitanareo an' Jodasy? Resabola ny rindry patron. Izy ny devoly mantsy an'ny Losifera. Danary idio da araroty velezo mividy amin'ny mafana. Petrana. Ary neny Petera inona? Izy io ohatry ny te hiavakavaka amin'olona zay izy ndana araroty. Ho faty ozy Jesosy. Tsy tonga aminao zany ozy izy Petera. Ny mpianatra etra nangina. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Petera te hiavaka. Nanaraka hatramin'ny aiko aza Jesosy tsy tonga aminao zany. Fantatry Jesosy. Mizahazaha ato anatin'ny tineny devoly anivoaka ianao ry Satana. Marika 9:7. Vakiotsika zany. Halleluia.
marika toko fa valo ary nahariariny tsara ny filaza izany teny zany ary petera nanoana hitan'ndreky ka ny teny mafy azy izy petera le ny teny hoe tsy ho tanteraka aminao zany e za mbola eto fa raha mbola eto koa tsy maty zany ianao saika tsy voavonitsika planin'ny satana nefa zany ry havana hitanao zay ny fahalemeny petera te hiavaka tamin'ny olona te hanao zavatra miavaka te ho lasalasa lavitra mihoatra noho ny mpianatra de izy ny fitenin'ny mpampanay zay taloha hoe te ho terainy toa teny tirany devoly atsehatra ianao Jesosy tsy maty zany ianao raha mbola velona koa sa de fantatry Jesosy anivoaka ianao ry satana ny teny mafy petera izy niodina Jesosy nijery ny mpianany ka ny teny mafy petera hoe makanisa ty voaka ianao ry satana satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa ny olona hitanao hitan'ny devoly fa hitan'ny Jesosy ihany koa ny devoly halleloia Andriamanitra inge manatombo amin'ny zavatra rehetra inona probleman'ny Tomasy be fanahina tsy mety mino za teny ny devoly de hitany Tomasy inona ny olana izy ty ohatra somary misalasala zay izy aza vela minona de efa mitsakana aza Jesosy any amin'ny Jaona toko faharoapolo any misy an'izany teny zany tonga Jesosy tsy nino izy raha tsy nitehaka teo amin'ny lany voan'i Jesosy sy ny tanany sy ny tongony nijery olatra ry havana mijery atsika manara-maso atsika ny devoly tandreminy amin'ny fahalementsika andao etiny eo amin'ny Jesosy androany ny fahalementsika fa misy maso mizahantsika ny ambadimbadika nivoaka satana avy tanatrehany Jehova ka namely vairatsy any Joba hatrany amin'ny faladihany ka hatrany an-tampon-dohany inona ny teny navaliny Joba zany ry havana mbona namafisy ny devoly tany ambava amin'ny vadiny Joba andininy fahavosivy ary ny vadiny taminy mbola mitana fahamarinanao ihany va ianao io le mitana fahamarinana io zava-dehibe anatrehan'Andriamanitra io isika de miezaka mitana ny fahamarinana daholo reny mitoriana amintsika reny ianareo vehivavy aza manao fitafian-dehilahy aoka anam-pahamasinana nareo fa masin'Andriamanitra reo de tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra ny fitafiana mijejojejo ny fijejojejo isan-karazany toritsika eto fa tsy tsara zany ary tsy sitrapon'Andriamanitra fahamarinana zany halleloia andaotsika raha-pitso ohatr'izao efa anaty commencement miomana ao amin'ny andro fitsarana amin'ny andro fafito de ny andro sabata andro sabotsy amin'ny sabata ho avy zao tsy mitsahatra manao manome voninahitra Andriamanitra mivavaka fahamarinana zany aza manendrina mikasika zava-maloto zava-padina de ny biby maloto tsy mihinana an'ireny tsika noho ninona satria fahamarinana zany miezaka isika mitazona fahamarinana ary zava-dehibe amin'Andriamanitra io fa na ny vadiny Joba aza naprisihany devoly teny aza mitazona ny fahamarinanao tsony ianao hoy vadiny Joba mbola mitana ny fahamarinanao ihany fa ianao mafoizan'Andriamanitra ianao de oako faty raha maty teo Joba very ka niala tamin'ny fahamarinana de maty very fozy izy Joba hoe taka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao mony so ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa tam'izany rehetra zany de tsy nanota tamin'ny molony Joba halleloia nizahazahany devoly fa tena nahita ny tsy fahita ry havana androany za te teny aminao raha mipirateny comptenao ny devoly afaka hiala maina ve izy ka tsy ahita irika ary de tena ilavolefony atrehan'Andriamanitra tena mahery le mpanomponao ka tena mivavaka ry zareo ka ary rehefa tapitra angery havana
ny zay vitany devoly de miala ny devoly zay rehefa misy fotoana mandalo ady a zao ny teninay mivady hitanao mihitsy hoe tafiky satana le mahazo anao de zao mba teninay mivady hoe alefaso ry devoly a zay ray reraka aloha alleloia devoly manao ny ataony a fa ny andriamanitsika manana tombo lavitra androany teteny aminao hoe misy mipirateny kontinao io isanandro misy mijeratra anatin'ny fisainanao lalina anatin'ny fonao any inona no any zavatra azony devoly ireareana ve imezana anatrehan'andriamanitra mahitanao sa azon'andriamanitra ireareana anatrehan'ny devoly efa hitanao va naelona mpanompoko efa hitanao va lina mpanompoko efa hitanao va iandonirina sy nateo da mpanompoko zay ny tokony ho saitsaintsika manompoka eto androany manara-maso anao mizahaza eny ny devoly mahatonga ny fiainanao tsy hiaran-dozy io fantatry ny devoly fa misy fahamasinanao fantatry ny devoly fa tsy azo hidiranao tsisy azo ny atao alleloia ary io na ho afenina na tsy afenina ny devoly mipirateny kontom-piainatsika de hitany eo alleloia amasino ny tenanao amasino ny tokantranonao amasino ny ao anatin'ny tranonao de hitoetrao ny fanatrehan'andriamanitra tsisy azony devoly atao alleloia fan'andriamanitra ny voninahitra matoky sy mino a fa raha mba miresaka ny andriamanitra sy ny devoly am'izao fotoana zao miresaka momba anao de ahita andriamanitra mireharentsika hoe zanako io ka efa hitanao va ny mpanompoko zao izy rehefa manompo efa hitanao va ny mpanompoko alleloia hotahin'andriamanitra ny antsika tsirairay avy raha matoky sy mino fa voarenao ny afatra androany matoky sy mino fa voarainao ny afatra zay nentin-dranam-bavitsika berta teto androany aletsika nao antiry ty hoe raiso a jesosy a raiso ny fiainako a eo ampilatan'andriamanitra ny fiainatsika tsisy azony devoly a atao a amin'ny fiainako a sy amin'ny fiainanao otsika anolo tenan'andriamanitra otsika hiteny androany hoe andriamanitro raiso afamilanao ny fiainako de manomboka eto fantaro misy maso manara-maso ianao misy mipirateo any kontinao afaka miditra mijery anao any amin'ny takony indrindra ny devoly ho afa-baraka any amin'ny takona koa izy satria any amin'ny takona mbola masina foana ianao any amin'ny tsitan'ny olona mbola manompo an'andriamanitra foana ianao ary efa hery roa samy hafa eny amin'ny rivotra sisa no miresaka ilay tsitany mason'olombelona andriamanitra mahita ny devoly mahita afaka ireharevy andriamanitra eo amin'ny fiainanao hotahiny tompany antsika tsirairay avy a manamasina teny tazony ny fahamarinana tahaka ny tenin'ny sederandrea tahiny io fa zay ny zavatra tsy tatiny devoly teo amin'izao mbola mitazona ny fahamarinana ninona nahazo ninona nanjoko nitazojominy hatramin'ny farany ny fahamarinana tahiny tompontsika tsirairay avy Je suis là,
ao ny androtsika sisa rehetra atolotsika an'andriamanitra iara iaina ny batisany erikatsika tamin'izany fotoana zany eo arytsika rehetra raiso atompo familanao mandrakizay ny fitiavanao azy tafalatsaka tompo eny tafalatsaka tompo tanteraka misy fa mety ahinao na dia tao anatin'ny ady sarotra zao na dia tao anatin'ny fila zao dia tsy mba anatin'nao aray androany raiso a Jesosy rahantsika vavaka izany toroteny zany riavana malala halleloia andaotsika nolotra ny tenantsika ao an'andriamanitra mba ho reharehan'andriamanitra riavana mba tsy ny devolo ny reharesy aneso an'andriamanitra ny amin'ny ataotsika fa isika mihitsy ny amin'ny voninahitra an'andriamanitra aza tianao manomboka androany fa pirateny compte mpianatsika aza manao zavatra ratsy ny amin'ny takona antsony ianao ny olona ny tsy mahita fa andriamanitra hafa-baraka amin'ny zavatra ratsy ataotsika any ambadika any ary mehezan'ny devolo ry avana fa ataotsika tena hoe handeha mahitsy halleloia dia tena hiteny mihitsy hoe Jesosy eo na any amin'ny tsisy mahita indrindra anao ny sitraponao foana hitazona ny fahamarinanao foana satria fantatra ankehitriny fa mizahazaha sy manara-maso ny tena koa sy izay rehetra taoko any amin'ny takona indrindra ny devoly voninahitra natolotsika an'andriamanitra fa tsy fahafahambaraka ry avana ndo hivavaka an'olo tenany amin'izany izika misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ny fotoana izay nafahanay ny fampaheriteto indray tamin'ity androany ity Jesosy malalo ampianaro zay ampianaro anao ny sitraponao tsy ny any amin'ny hitan'ny olona
any amin'ny hitany devoly hitazona ny fahamarinana, hitazona ny fahamasinana, tsy ho lavo, tsy ho potraka, fa hay amin'ny voninahitra anao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Tompo, mankasitraka Jesosy aho. Misaotra anao ny amin'ny teny izay nampaheranay teto androany. Ny angatahako aminao Jesosy dia mba ny olona rehetra izay nieny teto androany voakasika izany teny izany, ary ho resy lahatra fa manomboka androany dia hatrany amin'ny tsy hita maso dia ho masina izay, hitazona fahamarinana izay, tsy amin'ny tahotra olombelona fa amin'ny fitandremana ny voninahitra ao Andriamanitra. Fantatra efa tehirehareny aminay ianao Andriamanitra eo anatrehan'ny devoly aho, ary ataonao hitan'ny devoly koa izany fa mpanompo, zanaka, sakaiza tena azonao iankinana izahay amin'ny voninahitra anao foana naiza naiza, hatra anatin'ny fisainanay lalitra anatin'ny fona ihany dia amin'ny voninahitra anao foana. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra satria fantatra efa sitraponao nitondrana izany teny izany teto androany. Amboary izahay, kasio izahay, mombanay amin'ny sandronao mahery. Anatin'ny sy ivelany izahay, ny ivelany dia hitan'ny olona, fa ny anatiny kosa dia hitanao sy hitan'ny devoly Andriamanitra. Ka hatraty ivelany ka hatrany anatiny izay dia anam-pahamasinana homendrika anao Andriamanitra, homendrika hitondra ny voninahitra ao Andriamanitra. Misaotra Tompo, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny zavarehetra, misaotra ny amin'ny teninao. Dia matoka fa izay rehetra tenina fafy teto androany dia amoa avy zato efa tsy azon'ny devoly tsaingoana na dia litera ray aza, tsy azon'ny devoly angalarina na dia litera ray ary, fa amoa avy zato eny anatin'ny fona itsirairay avy ho voninahitra anaranao Andriamanitra. Misaotra Jesosy aho. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao a. Mampanosikana na bavintsika Erika avy eto Frantsa hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo na bavy Erika. Tany tompo pastera dia tany tompo daholo tsika tsirairay avy izay manaraka ny vavaka fiandenana fiaretsika. Ary vavaka sika marana mafotoana sy ho amin'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy mivera ary mankalaza ny anarana amin'ny tsy alitsika. Mankasitraka Jesosy malala satria mbola noho ny famindramponao no nafahana indray ny heno amin'izao teninao izao androany, nafahana indray mbola tafaboreto Jesosy malala satria maro ny olona mety tsy mahatratra an'izao fotoana izao, tsy afaka manatrika izao fotoana izao nefa izay mbola nomenao tombony bebe kokoa ahafahanay mihaino ny teninao, ahafahanay mihaino ny afatrao ary ahafahanay mifampahery. Mankasitraka tombonana tamin'izany teny mamy dia nampitondrainao mpanomponao izany dia teny tena nampianatra anay tsirairay avy teto indray Jesosy malala ny tena hijoro amin'ny fahamarinanao ary hitazona an'izany fahamarinanao ity aminay tsirairay avy. Misaotra Jesosy satria mampianatra anay lalandava ianao dia lehibe tokoa ny fitiavanao anay tsirairay avy. Jesosy malala apetrakay tena hoe eto izay tsirairay avy rehetra izay nihainao izany teny izany dia tena hoe anamarina ny dianay indray tanatrehanao Andriamanitra, anamarika indray ny fahamarinanay dia efa nataonay hatrizay Jesosy malala satria fantatray fa ianao mizaha ny toetranay, mizahanay na dia any amin'ny takona indrindra izay dia hitanao tsisy miafina aminao ny tenanay ary fantatrao avokoa ny ety anatin'ny fonay lalina. Ka androany dia Jesosy fa misy fiponay tsirairay avy rehetra izay nihainao izany teny izany ohatra tsy mifanaraka amintsika tao dia mitona eto anatrehanao izay Jesosy malala ka ny angatahanay Jesosy dia izany teny izany hipetra aty am-ponay ka ahafahana indray manova ny dianay, ahafahana indray miala ny ratsy fanaonay, ahafahana indray mbola
manamafy kokoa amin'ny fitiavana ianao dia mitandremana didinao sy andehanany amin'ny fahamarinanao Andriamanitra satria izany no tena hoe fiarahana aminao dia nanananay an'izany fahamarinana izany foana eo amin'ny fiainanay dia ampianaritra Jesosy malala ampianaritra tena hoe andeha amin'ny lalana marina foana ampianaritra tena hoe atoko ny teninao hitandrina ny teninao hatrany hatrany Jesosy malala dia olona izay mbola vaovao Jesosy dia ianao ny hanoro-lalana azy eo fa ny ianao masina ny hitady-dalana azy eo mitsy azy eo amin'ny lalana izay mety alehan'izy ireo Jesosy malala ary fa ny ianao masina koa no ampitoetra an'izany teny izany aty anatin'ny fonay lalina aty ka tsy hoe mpiaino fotsiny ihany dia tsirairay avy reto Jesosy fa tena hoe ankatony ny teninao ary hitantrona ny teninao ary anamarina ny dianay eto anatrehanao dia misaotra Jesosy ary nintsy matoky izay fa tsy niala-maina teto izay fa nahazo izay anjara sahaza ho anay tsirairay avy Jesosy tamin'izany alalan'izany teninao izany dia ankehitriny izay Jesosy raha hivavaka ao amin'ny firenenay dia apetraka eto am-pelatrananao izany firenenay izany ary tsy miankina aminao ny zavatra miseho amin'izany firenenay izany tena maro ny loza maro ny aretina maro ny zavatra mifamoafao amin'ny firenenay io satria manjary koa Jesosy ny herin'aizina ny herin'ny satana feno loza etseroa Jesosy malala tena hoe mafy ny manjoa amin'ny firenenay efa anisan'ny olona mpivavaka indrindra amin'ny firenenay izany Jesosy malala fa mbola hiaran'izany loza izany mbola anjakany fanitrany mbola mitoetra ao ihany koa ny eritreritra ny von'olona ny accident rehetrarehetra Jesosy malala eo ihany koa ny aretina izay tena hoe mandringaina sy mandripaka mihitsy amin'izao fotoana izao dia ny angatahana eto anatrehanao dia manindra fo an'izany firenena izany Jesosy jereva mindrindra fonao izany firenena izany ianao masonao izan'izany firenena izany indray Jesosy ka afaony olonao tsirairay avy Jesosy manindra fo amin'ny vahoaka malagasy ianao Andriamanitra satria fantatra efa raha ianao manindra fo an'izany firenena izany dia hiady an'izany firenena izany fa ny angatanay dia nyfanahy masonao mihitsy mikasika amin'ny fony vahoaka malagasy mba tena hitodika aminao tanteraka Jesosy malala satria maro izay vahoaka malagasy mivavaka ihany nefa ohatrany tsy mandeha amin'ny fahamarinanao ohatrany tsy mankatony teninao ohatrany tsy manaraka ny didinao fa mandeha amin'ny sainay mandeha amin'ny filanay fotsiny izay Jesosy malala ka androany Jesosy tena hoe angatanay mihitsy ny fananao masina tena hibitsika ny anatin'ny fony tsirairay avy mba tena hitoeran'ny fahamarinanao amin'izany firenena izany jerevy Jesosy izany firenena izany fa milanao izany firenena izany fa mijaly loatra mahantra loatra izany firenena izany Jesosy malala nefa ny anisan'ny firenena manan-karena nefa indrisy Jesosy tsy mba afaka mihinana ny vokatry ny taninay izay fa ohatrany fahoriana foana ny hita amin'izany firenena izany dia apetraka ifeno am-pelatananao izany vavaka izany Jesosy malala ka izay fa ianao efa hijery manokana izany firenena izany amin'ny indra fonao lehibe dia raha dia atoy izay tsirairay avy hoe Jesosy dia apetraka ifeno am-pelatananao indray ty Jesosy malala mba tena eo ambany elatrao ambany fiarovanao izay tsirairay avy ka atoro-piainanay azy izay fa fanenao masina ny tantananay fanenao masina ny anotsainanay fanenao masina ny tari-dalananay tsirairay avy dia amin'ny anaranao vavondy ny angatanay amin'ny vavaka izany zinahitra ho anao rehery ihany Alleluia Amen. Alleluia mankasitraka indrindra ny ranavavy erikatsika tamin'izany vavaka matsiro mahafinaritra ny tonom-bavaka izay entiny dia Andriamanitra manankiray pasoavana ne amara fitianao ranavavy erika dia tahiny tombo foana koa ianao dia fahasoavan'Andriamanitra ny didina anao amin'izay rehetra alehanao izay rehetra ataonao dia tahiny Jesosy tombositra mitombo fahasoavana dia miotaza ny vokatry ny fandraisana anjara izay nataonao teto na rehetrarehetra izay nandray anjara teto io ty ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonareo nareo satria tsy foana tsy akory ny fikerezanareo ainao amin'ny Kristy Jesosy dia tahiny tompontsika rehetrarehetra mifarany tokoa ny fiarahantsika ny tapitra fa raha mbola te hiaraka aminay ianao dia afaka miditra ao anatin'ny site web ny Aki Radio ianao mihaino radio Alléluia Aki Radio point radio 12345.com Aki Radio point radio 12345.com afahanao mihaino ny onjam-peo Aki Radio misy totezaky ny adiny 3 amin'ny 7:70 maraina raha 7:70 maraina averinao zao fandana zao lasy ny hatramin'ny voalohany ianao dia raha pitsika dia araka mampionana anatin'ny
fandarina misy andrata dia avy eo hiaraka amiko eto indray raha-pitsy hiaraka amin'ny ekipa vaovao hafa indray dia samita in'Andriamanitra ary mahireza misaotra anao ary Andriamanitra mifandra fa tsy tetonao dia nangingina teto ny fandarina fa tetonareo tsisy niala hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Jesosy amaly fity samita in'Andriamanitra dia manoloka mameantsika rehetrarehetra dia raha-pitsy ilay tsika mioneto. Halleluia, amen.